17 martsa 2021, 17 martsa 2024, 14 taona teorina niova tokoa i Madagasikara. Fionana karakarainy ny CENI, ny antsony rehetra anatrika izany FFKM. Tany tsy fanjary-tsakafo, larana fahafolo maneran-tany i Madagasikara. Zoma fa 17 ny volana martsa 2024 fankafaliana sy ampitiavana tompoko lasy sy tompoko vavy no iarapakanao no sady itsidiako ny tokantrano indray amin'ity ariva ity tonga soenao atao anatin'ny fotoanany fampalalam-bavao koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Ny lafim-baovao politika avy hatrany nalaina avokoa ny karapanondro tsy nomena Elesosa nefa izy ireo tranga-javatra ianandro-ponina ao Akazondady sy Andriampamaky raha tsy teny afa-tsy ireo isika vokany tsy afaka anamarina na voasoratra na tsy ao anatin'ilay spifidianana ireo malagasy ireo tsy afaka anitsy izay diso amin'ny mombamomba azy ihany koa. Araka izany mamofopofina alabato faobe ny zava-misy amin'ireo toerana lavitra andrina araka ity fanadihadiana nataony Germain Menjanary sy Manora Andriamalala ity. Misoko mangina ny fiomanana amin'ny alabato amin'izao fotoana izao. Provony zany ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mponina atao amin'ny komina Ankazondady. Nalainy fokontany ireo karapanondro mba hanaovana ny fisoratana anarana. Saingy tsy nisy nanome ilay sosa. Tsy nisy ny fanaovana sonihy an'ilay taratasy fisoratana anarana. Kanefa ny karapanondro navery ny fokontany ihany. Tsy voamarina na iza no nanao sonihy ilay taratasy fa ny mazava dia ny karapanondron'izy ireo no namenona ny lisitra. Ohatry tsy nahazo ianao teo, tsy nahazo ilay sosa ka ilay karapanondroko navoaizina mihitsy dia taratara kely vao vita dia vita ilay izy dia nateriko tany amin'ny fanaseko natery ilay zanako tany dia ilay za voasoratra fa za fotsiny mbola tsy nanao sonihy dia ndrasy fa mafisika zay. Ianao zany voasoratra fa tsy nahazo satria taraiky tady natery ilay zanako fotsiny za ilay izy satria ilay karapanondro zay vao mivoaka dia natery ny ankizy fotsiny ilay izy dia voasoratra fa mbola tsy azo zany le vodina zavatra kely resahanareo zay mbola tsisy an'izany. Tahaka izany ihany koa no mitranga eto amin'ny fokontany Andriampamaky, tanàna 220 kilometatra miala ny renivohitra. Nalainy fokontany koa ireo karapanondro fa sady tsy nanana sonihy no tsy nahazo ny sosa. Ianao ve tany amin'ny fokontany? Tsy tany amin'ny fokontany fa nalainy fotsiny ny karapanondronay hoe anoratana lisitra anay ihany. Efa nahazo ilay sosa? Mbola tsy nahazo. Dia ianao ve tsy miverina tany amin'ny fokontany intsony? Ka izy tsy niteny fa nalainy fotsiny ilay karapanondro fa tsy niteny hoe makany amin'ny fokontany na tsy. Ilay karapanondrona ireny naveriny rehefa ve sa? Naveriny ka. Soratany amin'ny fotsiny ilay ianao zany tsy nanao sonihy tany amin'ny fokontany? Mbola tsisy zavatra hafa mihitsy fa karapanondro fotsiny nalay zareo dia zay ihany. Le fotoana aloha tsy tadidiko. Mbola vao amam-bolambolana eo tsy tena hoe ela be. Raha ny antotanisa dia manodidina ny 250 isanjato no tany fisoratana anarana ho an'ireo komina manodidina ny renivohitra. Ambany izany tapisoratana anarana izany raha oharina amin'ireo toerana sarodalana sy lavitry ny renivohitra kanefa navita mihoatra ny 70 isanjato. Toy izay miseho any amin'ny tapany atsimon'ny nosy sy Alosy Beanala ohatra. Manahirana izao tranga-zavatra izao satria fifidianana ekeny rehetra madiny olazainy vava hoe tanjona kanefa kibay ankelika ihany. To manamarina ihany koa ny fahasahin'ny mpitondra miteny i masom-bahoaka fa tsy maintsy mandresy izy ireo amin'ny fifidianana ho avy. Io amin'izay lafim-baovao izay hatrany marisarisa ny tany olom-pirenena tafiditra ao anatin'ny lisitra mifidy ho aneto Andrenivohitra. Misy antony manokana ve sa sarotra ny fikasana anabotsina mpifidy eto Andrenivohitra? Arahoary ity fanadihadiana manokana nataon'ny mpanao gazetinay ity. Fantatra izao fa misy fetrisa apetraky ny CENI ho an'ireo fokontany amin'ny fampidirana olona ao anatin'ny lisam-pifidianana. Raha ho an'ny komina Ampitatafika manokana izay nanaovanay fanadihadiana dia 7 isanjato no tafiditra amin'ny fokontany misy 13 mandrafitra ny komina. Nilaza nefa teo anivon'ny komina fa mahatratra 20 isanjato no vita. Tena mory ny président fokontany 13 tamin'ny alarobia teo niaraka amin'ny délégué d'arrondissement zay tompona andraikitra amin'ny fifidianana.
Mahakasika izay indrindra dia nisy ny atao hoe RAL na recensement annuel de la liste électorale isaky ny fokontany. Rehefa natao ny kady sy ny fijerena ny salanisa fanatanterahana fanavaozana ny liste io dia eo amin'ny 520 hatramin'ny 70 isanjato ny vitan'ny fokontany 13. Dia efa netany izy ireo no ezaka mafimafy kokoa satria efa manatona ny fifidianana mba ahafahana mametraka lisy fifidianana mazava tsara ary marina. Tahaka izany ihany koa ny fanaovana karapanondro vaobe, misy fetrisa apetraky ny fanjakana, tsy misy noho izany ny fanajana lalàna mametra ny fahazahoana io karapanondro io. Dia nandritry ny ray andro no natao le izy teto amin'ny commune Ampitatafika dia 290 no vita. Fa zavatra nagaga sy navariana tao anatiny dia na tsy tombo anaraky ny tokony ho izy raha ny antota taratasy takina ahafahana manao le karapanondro dia vita foana le izy. Ataoko ohatra amin'izany raha nisy kopia efa lany andro satria ny kopia zany araky ny fantatritsika araky ny lalàna dia 3 volana ihany ny faharetany. Fa misy tao enimbolana misy heritaona dia ny ekena dia vita ny karapanondro. Kopia naterahana raha ny tokony izy rehefa manao karapanondro amin'ny fotoana normal dia 3 volana azo tao anatin'ny 3 volana. Fa tamin'io fotoana io misy enimbolana le kopia dia mbola nafahana nanao an'le karapanondro. Zay ny teneniko hoe namoraina ny fanaovana an'le izy. Atreto dia voapirofo tanteraka ny fanahina ireo mpisehatra ara-politika sy ny firaisamonim-pirenena mahakasika ny mety ho tsy fangarahara ny fifidianana ho avy, mety hitondra filaminana ho anrehetra ve anefa ny fisisihan'ny fitondrana anao fifidianana ao anatin'ny osoka sy ny tsy fahatomombanana tahaka izao. Lafomba voan'ny politika izay trany andray anjara amin'ny fampionana ataony voameramaly eo tena misana ny fifidianana ny 14 martsa ho avy izao ny eo anivon'ny FFKM araky ny antso nataon'ny senita amin'izy ireo raha nambarany filohan'ny FFKM révérend docteur Irako Andriamaso Ami. Anisy ihany koa androany ny fionana teo amin'ny FFKM sy ireo heriverina misehatra amin'ny fifidianana eto a Madagasikara. Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Namaly ny fahavonona ny andrianjara amin'ny fampiaonana taon'ny voameramaly hoe tena misana ny fifidianana izay totosaina ny 14 martsa ho avy izao ny avy amin'ny FFKM raha nambarany ny filohany androany. Raha tsy haivina moa dia ny avy amin'ny seuni mihitsy no efa nanao antso ny amin'ny sin'izay fampiaonana izay. Eo anoloany ny antso izay ataon'ny seni ny amin'ny fivoriana atao amin'ny 14 martsa eny amin'ny Nouveau Hotel ho avy izao dia everiny ny FFKM fa tena mety ny anaovana izany. Ny antony dia anakiroa. Ny anankiray voalohany indrindra dia satria ny FFKM efa nanao antso hatramin'ny ela tamin'ny fanambarana izay nataony ny ilana ny fionana eto anivon'ny firenena iaraha-mihevitra satria tanindrazana iombonany ity. Ny faharoa raha miresaka manokana ny senitsika dia zava-dehibe ny fifidianana ary tokony hiarahana miatrika ny fanatanterahana zany mba hahatratra ny tanjona hoe fifidianana marina ao anatin'ny fahamarina tsara eken'ny rehetra ary hiteraka fiadanana fitoniana ho an'ny firenena ho amin'ny fampandrosoana. Fa manao antso koa amin'ireo tompon'andraikitra rehetra ireo nasaina rehetra herivelona samihafa nasaina ho amin'izany mba ho tonga amin'izany fa ny FFKM ny filoham-piangonana efa dia ezaka ny tonga anatrika izany mba ho fiaraha-mijery sy hampandrosoana ity firenena iombonany ity. Ny FFKM dia vahiny nasaina ary nanaiky ho tonga satria efa antso nataony ny sin'ny fionana tsy ho mpitarika akory ny FFKM fa manatrika izany fivoriana izany sy mpandray anjara. Araka ny fantatra dia ao anatin'ny fanomanana ny jinika amin'ireo herivelona manerana nosy ihany koa ny avy amin'ny FFKM. Androany teny ampandrana dia nisy ny fionana tamin'ireo ray aman-dreny ara-panahy sy ny ampahany amin'ireo mpisehatra amin'ny fiainam-pirenena. 17 martsa daty manan-tantara eo amin'ny fiainam-pirenena nanomboka teo tokoa manko dia tsy nitsanidina ny fari-piainandra malagasy ny aratsy ny toedra rahampirenena ary izao iaraha-miaina sy iaraha-mahita izao 14 taona teoriana fa tena latsaka ankanterena tanteraka ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ny 17 martsa 2024 no nanolora ny Filomary Karavalymanana ny fahefana tamin'ny direkteur militaire izay namindra azy tamin'ny Andra Joel izay nitondra ny tetezamita 5 taona be izao tamin'izany fotoana izany. Germain Menjanary Manora Andriamalala. Ratsa ivina ny tantara telo volana nisy ny krisy teto amintsika dia natolotry ny Filomary Karavalymanana ny direkteur militaire ny fahefana
ho tombotsoam-pirenena ny fafito amby folo ny volana marsa 2024 rehefa izany dia tonga teny amin'ny episkopa Antanimena toerana ny voriny FFKM ireo miaramila avy amin'ny Kapsat nankakeriny ireo manamboninahitra. Fomba rehetrarehetra fivorino sinon résolution par la force ny androany ohatra ka tsy miravy io avôloreo vaza io raha vaotao magafanareo avoay ravao e miala tiny aminareo ravao io mateka zay ravao taoriany teny amin'ny episkopa dia niazo ny Kapsat Sonerana ireo miaramila pioko nomeny izy ireo ny beny tanàna tamin'ny fotoanandro ny fahefana ka nisora tena ofoloany tetezamity Rajoel isan'ireo nalainankeriny tamin'ny fotoana teny amin'ny episkopa iny ny mpitandrina lala Rasendra Asina izay filohan'ny FJKM tamin'izany. Arrêtez voir ça là. Velor ça nous chute pour foutre. Andao en temps ça là. Arrêtez voir que dans le Kapsat. Raha ny fijorona vavolombena nataon'ity mpitandrina ity tamin'ny orara io dia tonga hatrany amin'ny ompa no natao azy ary tonga tamin'ny fampisotrona maloto ary nolazaina fa mpamadika tanorazana ny tenany. Efa nisy toerana nomanina mba anatanterahana ny fivorina tamin'ny fotoana io saingy niova tamin'ny ora farany izany noho ny fangatahana filohana fiangonana iray tsy nisy nanamponjava nisy ny tranga tamin'ny fotoana io indrindra fa nahafantarana ireo mpanokam-panjakana tamin'izany fotoana fa taona nanaovan'izy ireo fivorina io. Ankoatra ny mpitandrina Rasendra Asina dia isan'ireo norohitiny ireo miaramila tamin'ny vozona kanjony koa itompoko la manandafy Rakotony Rino tetsy amin'ny Carlton Anosy 14 taona katroka aty aorina nitondra ny firenena anakay zany zava-nisy natao fiovana no notakiana tamin'ny reny niova tokoa Madagasikara ankehitriny saingy izao ve ilay fiovana nantenaina fantrana lalina soatoavina very sy ny maro hafa tsy voatanisa. Fa adiny Kanosy sy tahotra ireo mety hirotsaka kandida filoham-pirenena ny an'ny filoha ankehitriny ho nambaran'ny pasteur André Mayol mahatonga azy miantsy ireo kandida sasany mety hifanandrina aminy. Misy anefa ireo mpifanandrina mahavita mihoatra lavitra ny amin'izao fitondrana izao. Ravorazafy Mahena sy Manora Andriamalala. Kajikajy maloto amin'lisy mpifitianana fitavozavozana amin'ny famoahana daty mpifitianana raikitra fanovana mpikambana ao anaty gouvernemanta indrindra ireo toerana stratéjika fampiasana hery famoretana ireo mpitandro filaminana anakana netsiky ny mpanohitra fa nitsakitsahana lalam-panorenana fibaikona ny CENI izay karakara ny fifitianana asombony ireo amin'ny politika maloto mitondra ankehitriny hitazoma ny fitondrana anapotika bebe kokoa ny Madagasikara ny fanaovana vava tsy mendrika ny mahafiloha mangony fotsiny. Fa misy adversaire koa tsy matahotra totandroka fa hoe avelohany Sandro no hiasa eo dia hitao zay maresy ka fomba fiady daholo zany reny le fanomezana totandroka reny rehefa misy fifaninanana na compétition. Misy olona koa mety bevava hoe folo lamilavo ho ampy dia nefa rehefa ampidirina le nankidimy dia hoe mitandre milaisany 10 lahy reo fa mbola tsy tiamono any laisany mbola nefa voadimy miditra fa tsy folo akoriny dia misy ny sasany hoe tazony hafa matiko dia rehefa avela amin'izay izy dia tenenindrela adversaire tandrema manaraka fa raha tsy nitazonina atao fa matiko lahy io olona tsy mahay miady fa vafa be fotsiny ny azy dia rehefa raikitra amin'izay izy nitsoka voalohany. Mazava ihany koa fa manana tombo mihoatra lavitra n'ireo kandida mety hifanandrina amin'ny filoham-pirinasa eo amin'ny lafiny rehetra tondresaka lalàna ka mora kokoa ho azy ny mangalabato sy manao osika hampandany azy indray. Korotanaro politika mety tsisy ny fifidianana mety andalo tetezamita
raha ny zavatra nasehoana de mety afara amin'ny rahamandrika dian'izay satria ny mpitondra foana keny manana tompony amin'le fampiasam-bola amin'ny fifidianany dikan'izany a matoa zany ny mpitondra fanjakana ny fandimbatra amin'ny premier république makaty tsy mameraka an'izay lalàna zay ho ampidirina any amin'ny solom-bavamboaka olaninina de fatan'le mpitondra perinasa foana zany fa mahazo tompony izy amin'ny fampiasam-bola betsaka raha oharina amin'ny kandida tsy eo amin'ny fitondrana atony fanokevitra mpanao politika maro nilaza ihany koa ny pasteur André Mayol fa ahina nisy ny korotana sy raha mandrika amin'ity taona ity tafiditra ao anatin'ny vampitoam-pifidianana. Araka izany dia tsy hijerena tanjaka sy herim-batana ny fanavotana ny firenena sy ny fiatrehana ny fifidianana fa mila olona mahay mahavita ary manana traikefa tsy hita ny fitondram-panjakana intsony izay asiana ny tenany malona ny tsy fahombiazana ara-pitantanana ka mamilivily ny saim-bahoaka amin'ny resaka feno fitaka sy lainga tsy tokony ombora azo amin'izany intsony ny malagasy fa mila mijoro ary mandray andraikitra. Andemiaratiana Tahirinena. Miteraka resabe sy faneho-kevitra maro eto amin'ny firenena indrindra anaty tamazotra antserasera ny resaka nataony filoham-pirenena omaly izay milaza azy tena ny famanana ny maizy azy eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena karate. Tsy hitany mpitondra fanjakana intsony izay asiana ny tenany manoloana ny tsy fahombiazam-pitantanana noho ny faneho-kevitra samihafa any ka manao izay fomba baboana ny vahoaka amin'ny hevi-diso sy taingina sisa lasa enatra ho an'ny firenena ny zava-misy. Fa de maninona ry de miteniteny foana savy tsy hitanao fa tsy voa tsy hitanao tsony izay ampandrosoana firenena fa tsisy résultat daoliny rehetrarehetra na ny toekarena na ny fisécurité na ny fahasalamana de any amin'ny tenanao sisa dedadedanao mahamenatra. Tsy jerena tanjaka na herim-batana ny olain'ny firenena olona manana traikefa tsy mpanao kobakambava izay no andrasana mba hanafaka ny firenena anaty kizolalina tsy tokony ho voarebireby indrindra amin'izao taom-pifidianana izao ny malagasy. Fa tsy olona matanjaka tsy olona mahay miady tsy olona matanjaka amin'ny ady tsy zany ny ilaina fa olo-kendry no ilaina amin'ny élection olona amin'ny tena hoe mety amin'ny vahoaka fa hitondra ny fahasoavana ho an'ny vahoaka hitondra ny firandran'ny fiarahamonina arako ny tokony izy tsy misy herisandry tsy misy fampiroroana fa ampiady ampimaritra ny malagasy izany ny olona ho fidiny filoham-pirenena fa tsy olona mampirororo. Mandeha amin'izao fotoana izao ny fanentanana ny olom-pirenena hisoratra anarana anaty lesy-pifidianana ataony fikambanana antoko politika samihafa manao vaindohandra raha izany ihany koa ny mponina amin'ny faritra Bongilava amin'izao fotoana izao na eo aza nisy firindrana samihafa tsy natao hosakana izany tsy te hiaina fiainana tahaka izao intsony ny malagasy. Any aminay ihany zao de efa misy président ny fokotany sasatsasany asorona soloana fanontaniana fa nahoana fa maninona sanatry ve tsy metimety amina zalahy sana vita adalàna le olona ary mampieritreritra ihany raha amin'izao fotoana ny akatoko ny fikarakarana fifidianana zao no anolona olona pieritreritra le izy a zay le zava-misy zany ny zany zany a de efa manomboka manentana zay ny hoe efa soratra amin'ny lesy-pifidianana vena mba tsy hanenenana de mitaona manaraka indray samy mijoro mandray andraikitra. Raisiny andraikitra manantona fokotany mandehana amin'ny soratra anarana anaty lesy-pifidianana. Fitsarana amin'ny tanila no misy eto Madagasikara ho nambaran'ny olom-pirenena misy fijerena ireo manana sy tsy manana ka manjaka ny kolikoly ny sehatry ny fananantany no tena isehony amin'ny ankapobeny sarotra nefa ny alana amin'izany raha amin'izao falafosa ny vidim-piainana izao indrindra fa tsy manana fahavonona ny ady amin'izany ny mpitondra fanjakana Ravirazafa Mahenina sy Manora Andriamalala. Tsindra azo lena no mahazo ny mahantra eto amin'ny firenena raha fabela kosa ireo mpanambola tsy maty manota ialokalofan'ireo vahiny mpanambola olona ambony mpanao kolokolo ny fitsarana ankehitriny ary misy fijerena mahantra sy sahirana araka ny loharano-baovao maro-potitra farafahakeliny ray tapitrisy ariary ny vola farany ambany aloha ho an'ireo mpikarakara raharao amin'ny fitsarana anosy mazorariny avokoa ireo mpanambola nanamonina ahafahatiolona azy. Zay no mahatonga le fa maninona tokoa le fitsarana ny tsisy asany tsony a tsy atahoran'ny olona tsony fa lasa vonon'ny olona ny olona tratra mangala botreri anany ery satria izay fitsarana amin'ny tanila izay mihitsy mampanahirana antsika eto Madagasikara mitongilana ianareo makany amin'ny olona manambola ary mitongilana ihany koa nareo makany amin'ny mpitondra fanjakana ka misy valifaty hafahafa zany eo anatin'le fitsarana rehefa mivoaka le izy a
iza zany ny tena tompontsika eto ny olona manam-bola ve sa le fitsarana sa le fianianana mba hoe ny anaranareo misy an'ity hoe takinina solombavam-bahoaka anankiray ny hoe amboarina ny boky rovotra amboarina ny boky rovotra so de mba tsy fanamboarana ny boky rovotra le izy fa fanovana an'ilay bokin'olona mankany amina olo-kafa de lasa feny kolokolo le fitsarantsika tsy mahagaga ranjakany kolokolo ity sehatra ity eo ihany koa ny fanisakitsahany fanjakana ny lalàna fitsabana ny raharaha-pitsarana no ny fidangana ny vidim-piainana ihany koa ny vola sisa no miteny ho an'ny akamaroan'ny olona indrindra ireo kely karama tsy ampivelomana amita amin'ny fahalafosany vidinetana dikan'izany raha zao anao hoe hiady mikolikoly de etrany mamita bahoaka ihany ahoana moa ny edivanao mikolikoly nefa ataontsika hoe karaha mampiasa mpanjakana anankiray efatretsy ny ofatrany fotsiny farafakeliny ataontsika hoe roa etsy da mbola anao antojirama izy tadiny sakafo hoaniny isan'andro izy atao hoe 10,000 farafakeliny zany hoe mety 10,000 izy sakafo ndray andro mbola frais mbola ny dokolazy mpianatra de etrerety ahoana zany no ahafahany mpiasa mikarama efatretsy io mivelona raha mananjanaka telo izy de na izy manao kolokolo amin'ny toeram-piasany na izy misy vadinasa ataony mba mivarobarotra eny na izy mangalatra boritanao fotsiny io bianko fa tsy hita zay asiny tsy fanomezantsiny anisan'ny sehatra tena anjakany kolokolo ihany koa ny resaka fananantany tato anatin'ny taona maromaro manay ny olona sehatra ny fandraisam-peonay fa misy kajikajy ambadika ny fanoloana boky rovotra nangatahana minisitra iray kajikajy fa hovainatra amin'ny tompon'ilay tany ary soratana amin'ny anaran'olo-kafa afa tsy miova kosa ny toerana sy ny fotoana amin'ny fiainany antokotima etsitosy ho amin'ny andro ny rampitso fantatra fa dia nanantanteraka fanadiovana teny antoerana androany ireo braony comptim eny antoerana avona ny fandraisana hoy izy ireo germain menjanary manorandray malala daoriany tetsy talata maty sy tanjombato dia anjara ny ponina sy ny pikatroka tima eny itao sy indray no andray sy tafa amin'ny filoha Marc Ravalomanana izay filoha mpanorona ny antokotimy nanao ny fandaminana rehetra teny antoerana izay anatanterahana ny fionana rampitso ireo pikatroka tima eny itosy androany mazava ny antony fionana fa fandraisana toromarika amin'ny fanentanana ny olona iditra ao anatin'ny lisym-pifidianana vonina tanteraka tokoa zay amin'ny fotoana rapitso izay anaovana ny fotoam-bavaka sy ny fanentanana ny olona anaramaso ny lisym-pifidianana mba hatomomba anatanteraka ny fifidianana zay atao eto amin'ny firenetsika ary koa indrindraindrindra ny fandraisan'ny poniny Etazonia any dada amin'ny rapitso dia efa vonina tanteraka ka manentana antsika mpikambana tima rehetra tongava maro na tsy tima raha dia entanina koa tsika mba ho tonga tanteraka daholo tsy miova ny toerana anatanterana izany rapitso fa eo akaiky ny fiantsona taxi be avarabohitra na ilay antsona hoe are pisine anomboka amin'ny folora maraina ny fotoana raha ny fanazavana atrany pejiny toekarena indray miankina amin'ny tahirim-bolamena ao amin'ny banky fohy be ny fifehezana ny sandam-bola ariary ho maro toerana hoe nambarany fiarahamonim-pirenena amin'ny sanany arena kibon-tany androany lavitra kanefa ny vinan'ny fanjakana raha iankina amin'izany noho ny fisiny ny fitrandrana tsy ara-dalàna izay manome vahana ny fandranana volamena antsokosoko miala eto Madagasikara Ravirazafy Mahenina sy Andry Rakoto Malala manodidina ny iray taona ny tahirim-bolamena ao amin'ny banky fohy be hatramin'ny 9 aprily 2024 teo mikasy amatika izany hors monétaire ny anivon'ny ministera ijerena ny sandam-bola ariary izay tsy nitsahan'ny totongana dingana maro anefa no andalovana voatonga amin'izay tanjony izay saingy mbola lavitrezaka hatreto no tsy fisiny mangarahara vita ohatra 200 gramma ohatra lizy dia vidiana ataontsika hoe $1000 zay nge le hoe mampiditra vola mikitapo amin'izay le izy etoentiny eto amintsika le izy dia misy vidy hoe $1000 mividin'le 200 gramma natao dikan'izay avy hatrany dia misy devise miditra amintsika rehefa miditra le devise mazava ho azy fa miasalama neny ariaritsika raha tsy ahodiny eto amintsika io ka hivadika an'izay rehetrarehetra zay sarotsarotra ihany na azahotsika tombony ka rehefa ahodiny eto amintsika izy tsy maintsy mijery koa ny taranaka faramandimba zavatra maharitra or durable zany hoe fitrandrahana tena maharitra io dia arak'le voalaza teo madio responsable ka ny pisehatra ny velany mety lina makaty amintsika
ividin'zay volamena avy aty amintsika zay fa tsy vita zany raha tsy misy ny politika mazava misy ireo lalàna misy n'leo rafitra raha ny antotanisa navoaka ny AITA 327 kilao monja ny volamena ny voaka ara-dalàna ny faritry Madagasikara ny taona 2024 raha mahery ny 10 kilao ny taona 2024 ny taona 2024 hatramin'ny 1 nefa mahery ny 4 taona ny voaka an-tsokosoko raha nitatry ny Cour des comptes izany hoe 2.7 miliara ariary ny vola very raha navadika vola vahiny zany mazava fa tsy mbola misy ny fahavonona iady amin'ny fitrandrana tsy ara-dalàna eto amintsika indrindra fa olona ambony no manjaka amin'ity sehatra ity tafitra ao anatin'izany ihany koa ny tsy fisian'ny fanoavoazana lalàna amin'ny feny arena kibony tany lafombaovao sosialy zara fampisakafo sisa ny ankamaroany malagasy amin'izao vokatry ny fidangany vidim-bary sy ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro izao misakafo ambany fohitra ny olona vary iray kapoaka amin'izao zarain'olona 5 na eny mianaka mampiena ny fatra ny vary arotsaka ny ankonana sasany noho izay fiakarany vidiny izay fanadatiany onjalalany aranaiva manana sy Mateo Prince. Tsy misy tsy mikakaiky amin'ny fidanganany vidim-pianana amin'izao ny ankamaroan'ny olom-pirenena efa tafakatra 4,000 ariary amin'izao ny kilao ny vary gasy eny an-tsena 50,000 ariary ny iray kapoaka 7,000 ariary kosa ny iray kilao amakôlika ka vidiana 1,000 ariary ny iray kapoaka ankonana maro ny nampiena ny fatra ny vary arotsaka noho io fiakaran'io misy sakafo ambany fohitra ny olona sasany vary iray kapoaka atao mahampy olona 5 na enina mianaka tota anatin'ny herintaona ny tena nahatsapa fasairanana vokatry ny fiakaram-bidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro ny ankamaroan'ny olona tsy ny vary ihany no ahitana izay fiakaram-bidy izay fa eo ihany koa ny legioma ny menaka ary ny arina fandrehatra sy ny maro hafa malagasy maro no mivelona amin'ny sitrany ay sisa amin'izao fotoan'izao za zany raha hoe tena misy aloha zany ny tsena dia eo amin'ny ray alina eo ny lavinay rehefa tena tsy misy zany dia juste hoe sakafonay fotsiny hoe 3,000 4,000 dia iny tsy njaraina angalana sakafo hohanina dia miavy ohatra hoe raika apoaka no vidinao aloha mihina kely toy izay mandro fotsy zay le izy hoe mihinana raika apoaka na roa kapoaka ataonay vary soa dia efa miady io na tsisy loaka ary zay mihinana foana tena tamin'iny tabatabaky ny taony nakaty zany tena hoe tena nandeha mafy mihitsy le krizy fidim-piainana amin'izao miakatra be mihitsy ny fidim-piainana ny hoan'le asa tsisy asa mihitsy eto aminay eto fa melomana zao somary sahirakirana ihany aloha mamelona amin'izao vaninandro zao mety eo amin'ny ray alina isanandro eny hoany tsy ampy mihitsy zany ray alina isanandro zany fitsinjarana ohatra hoe fary loka saribô kosy rehetrarehetra ny tsy ampy mihitsy zany tamin'ny teny taona lasa zao ny lamina mihitsy lamindamy ohatrany hoe le karamaka isanandro zany la hoe 3 alina fa zao zany eo amin'ny mafy be izy amin'izao nana miasarotra mivary fa mialafo zay tana rehetrarehetra ty dia mialafo daholo tsy hoe inona mahatonga anazy mialafo tieritaona farantina ataoko le hoe miakatra ny vary fiainana mihitsy ny miakatra teo aloha mba mandefa zao nenena fivitanan'olona zavatra raha mividy akondro 1 kilao zao izy na sasany no lasa sasany niova satria le vary miakatra dia nahidiny ny voankazo nahidiny legioma sehatra iray tsy ahitan'ity fitondrana Andry Rajoelity vahaolana hatramin'izao ny fidangana ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro manampitrotraka ny tsy fisian'ny asa sy ny tsy fandriampahalemana afa ihany tampitondra teo aloha hoy ireo olona nanaovana fanady adiana tafiditra ao anatin'ny larana fahafolo voalohany amin'ny tambony amin'ny tsy fanjarian-tsakafo i Madagasikara raha ny atotanisany voaka farany tamin'ny taona 2012 faritra maro manerana nosy ihany koa no miaina tanteraka ao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka efa nisy moa androany ny politika pirenena iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay nampahafantarina sy nosoniavin'ireo mpiantsehatra sy mpiara-mombinantoka androany onjalalaina Ranaivo Manana sy Mateo Prince. Laharana fafolo maneran-tany ary fafito aty Afrika misy a Madagasikara amin'ny tany tsy fanjarian-tsakafo raha ny antotanisa mivoaka farany tamin'ny taona 2012 faritra 12 amin'ny 13 manerana nosy no tafiditra ao anatin'ny faritra mena amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka na ny malnutrition chronique any amin'ny faritra atsimo nosy kosa ny ahitana ny tambo indrindra amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika
Akoatra ny tsy fampihinara-tsakafo dia singa iray amaritana ny tsy fanjarian-tsakafo ihany koa ny fanabeazana sy ny fiahinana-tsosialy. Rehefa be dia be ireo mpiatsehatra amin'izany fanjarian-tsakafo izany na manerana ny nosy raha tsy mihoatra fa tsy ny any atsimo ohatra hoe misy vita tokoa ve ny asa tokony natao. Ray aloha izay koa izany dia faharoa azo atao hoe vaovao ihany ilay hoe fanamafisana ny fiarah-miasan'ny sehatra rehetra. Rehefa miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia tsy hoe sakafo irery ihany, misehatra ny sehatra ara-pahasalamana ao amin'ny fanjarian-tsakafo, fahina ara-tsosialy, ny fameno daholo izany ny fanabeazana dia zava-dehibe satria hitantsika izao fa ninona ezaka atao rehefa nona ny zaza dia tsy tafaty zanany an-tsekoly, rehefa marary koa izy nefa ny atsi-andany zakoa rehefa ampy fanabeazana izy dia afaka hampandroso ny fireneny, afaka mahazo tsara mazava-dehibe an'izany hoe ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izany. Sakana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tsy fanjarian-tsakafo, tsisy fampandrosoana ho azo atao rehefa nona sy tsy ampy-sakafo ny vahoaka. Mbola lavitra nefa niezaka amin'ny fiadiana ny tsy fanjarian-tsakafo eto amintsika na dia efa misy aza amin'ny politika pirenena hiadiana amin'izany. Notanterahany androany fanaova-tsonia teo amin'ireo mpisehatra sy ny mpiara-mombona antoka amin'ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Androany ihany koa nampahafantarina ny politika pirenena hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ho an'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025. Vaovao ny fanatanjahantena izay hatrany mikarakara azakazaka masina Rodibe izay andrasan'ny mpino FJKM rehetra anjara ny foibe FJKM amin'ny sabotsy 12 aprily ho avy izao. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatanterahana ireo vinanapetraka nandritra ny synode lehibe tany Sambava ity hetsika ara-panatanjahantena ity. Ankoatra ny azakazaka dia isy ihany koa ny lalao baolina kitra, baskety ary tsipy kanety be. Onjalalany Aranavy Manana sy Mateo Prince. Mpandray anjara manodidina 500 eo no andrasana amin'ny azakazaka masina Rodibe izay karakarain'ny FJKM foibe tanterahiny any amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ivato ny 12 aprily ho avy izao. Hetsika ara-panatanjahantena maro no atao eny amin'ny toerana mandritra io fotoana io. Afaka mandray anjara amin'ity azakazaka ity avokoa ny mpino FJKM rehetra hoy ny komity mpikarakara. Ankoatra ity hetsika azakazaka ity dia isy ihany koa ny fifananana baolina kitra, baskety ary tsipy kanety be izay tafiditra ao anatin'ilay hetsika azakazaka masina. Voafetra kosa samy mpandray anjara ho amin'ity hetsika azakazaka masina ity. Misy vola fandraisana anjara ho an'ireo ekipa hanao ny fifananana baolina kitra, baskety ary ny tsipy kanety be. Ao anatin'ilay azakazaka masina dia asa fitoriana ny filazantsara ary ndresana teo ilay hoe ny azakazaka masina dia mieritreritra ny olona ny akamaroan'ny olona fa ny fiangonana dia rehefa mitorona filazantsara dia mitona ny olona handray an'i Kristy, fa ity azakazaka masina ity dia ny fitoriana ny filazantsara dia masahana ny lafim-piainan'ny olona rehetra, saina, vatana, fanahy, fampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Azo lazaina hoe tonga ny tanora kristianina eo amin'ny lafiny ara-panatanjahantena ho voakadry tsara eo anivon'ny fiangonana. Asio zany io fa kristianina no milalao fa tsy mitovy amin'ny any ivelany. Tsy maintsy miatrika fiofanana ireo mpandray anjara amin'ny lalao baolina kitra, baskety ary ny tsipy kanety be raha ny fandaminana napetraky ny mpikarakara. Manomboka androany ary farana amin'ny 17 Martsa ho avy izao ny fisoratana anarana ho an'ireo handray anjara amin'ireo hetsika ara-panatanjahantena roa karakarain'ny komity foibe ny FJKM. Lafomba ny fanatanjahantena izay hatrany tsy totosa ny fampifondronana ny ekipa pirenena baren'ny Madagasikara saika no tanterahana ho malalaka misy niaraka tamin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Raha ny vaovao miparitaka tsy manambola ny federasiona malagasy ho an'ny baolina kitra, olana ihany koa ny amin'ny tapakila mpiara-manidina mpilalao mila ravinahitra ody eto an-tanindrazana. Araka izany dia ahemitra ny alahady 12 Martsa ho avy izao ny fampifondronana voalohany ho an'ny Barea hiatrika ny lalao fifantsanana kanina Côte d'Ivoire 2024. Raha tsy ahivina 7 andro sisa dia higadona ny lalao voalohany ifandriana ny Barea amin'ny Centrafrika izay atao ny 13 Martsa ho avy izao etsy amin'ny kianjan'ny Barea etsy Mahamasina. Fantatra ihany koa raha ny fanambarana natao tao amin'ny pejy ny Orange Pro League Madagasikara fa hijanona tsy ho mpanazatra ny Barea intsony amin'ny volana septambra ho avy izao i Nicolas Dupuis natafiakatra na tsy amin'ny kanina ny ekipa pirenena malagasy. Hatramin'izao aloha dia mbola tsy misy ny anarana mivezivezy na nivoaka izay solotoerana any Nicolas Dupuis.
amaranantsika ny vaovao amin'ity ariva ity nametra-pialana omaly ny ministry ny fitaterana gabonais Brice Payat herinandro taty aoriany ny lycée Lailozan-Dranomasina nafatesana olona ampolony tany antoerana nankatoavy ny filoham-pirenena ao antoerana ny fametra-pialany raha ny fanambarana an-gazety nanao ny angom-baovao momba izay Antomeratina sy Andry Rakoty Malala. Tamin'ny alalan'ny fanambarana an-gazety ny nilazany filoham-pirenena ao Gabon Ali Bongo Dimba fa nametra-pialany Brice Payat ministry ny fitaterana ao antoerana ary nekeny izany. Tsy nilaza mazava ny antony fametram-pialany ity fanambarana an-gazety ity saingy mieritreritra ny rehetra fa mety misy ifandraisany amin'ny farendrian'ny sambo Esther Miracle izay nafatesan'olona 120 rakely tamin'ny herinandro lasa teo saingy tsy voamarina kosa nefa ny ayay na tsy momba izany. Ity sambo ity izay mampifandray ny revohitry Gabon Libreville sy ny seranantsoloka Port-Gentil. Ny 7 martsa tamin'ny misasakal tokony 10 kilometatra miala ny morontsiraka no rendrika ity sambo tondram-pandeha ity. Piasa mpandraraha miisa 4 misahana ny raharan-dranomasina no nahato tamin'ny asany taorian'ny loza. Natsahatra nandritra ny fotoana tsy voafetra ihany koa ny tompon'ny sambo. Efa mandeha ihany koa ny fisamborana sy fitazonana ireo tompon'andraikitra sy piasa ao amin'ity sambo ity. Hatramin'izao anefa tsy ampy nampitony ny atezeran'ny fianakavian'ireo niarambona ny sazin'ny voaka ho an'ireo tompon'andraikitra samihafa ireo. Nanamafy ary ny afiara tamin'ny fitakiana ny fialan'ny ministry ny fitaterana amin'ny toerany mihitsy izany izany mafisy ny firaisamonim-pirenena sy avy amin'ny fanoherana tao an-toerana. Sazy mafy dia mafy no mila ampiarina amin'ireo tompon'andraikitra voalohany tamin'ny loza hoy ny fanazavana izy ireo satria nisy ny fahadisoana natao. Nanamafy ireo olona velona tamin'ny loza fa tsy nisy nanampy azy ireo ny tompon'andraikitra tamin'ny trangan-javatra. Nanjanona tao anaty rano nandritra ny ora maro ny olona, ny sasany kosa ny fikitra tamin'ny sambo, samy namonjy ny ainy. Nisy ny tsy fahatomombana ny sambo, everina ho antony ihany koa ny tarika ny loza, saingy tsy mbola nisy valiny izany ka mampitombina tezerany mponina. Mandra-piandry ny fanendrena ministra vaovao, dia ny ministra misana ny fitaterana lefitra no iantoka ny fampandehana andrara rehetra. Dia izay ankoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy naitoko manakatona ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity tahaka ny mahazatra ny fandarana ao Namarina sy ny fandarana Global News izay avy hatrany ireo fandarana anankiroa tahaka ny mahazatra fanarahinao aorian'izao fotoanan'ny fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa noronona tsara indray miseho mitondra lohateny hoe invisible. Mametraka ny veloma mandrapitafy fa ho amin'ny rahampitso indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko.